Lazainy dia manana anjara amin'ny fitsanganana maty amin'ny fitsanganana voalohany io manana anjara amin'izany tsika mianakavy anjarako za sy nareo raha lasanambavy satria tena mirimorimo dia mirimorimo zaho a tena lasa say hoe tena roa volana sisa dia hisasaka ndraiky hitony ity amin'ny volana zoan le peti-pirenena iny dia hisasaka ndraiky hitony ity nefa mesy zoan zany dia efa hisasaka nefa dia tadidika ohatrany hoe vo eo noho ny fandraitanana fetraavo tratrany to dikan'izany a dia nahita hoe dodina sy mainka eona amin'ireo olona navotany izao Andriamanitra nanavitra tamin'ny alalan'i Jesosy tena dodina Andriamanitra eona amin'ireto anazy zay nandatsahany raha teo ankalafijanina izay anjaratsika ny mieritreritra hoe Jesosy nitondra an'izao mangidy Jesosy nanolotra ny ainy nandatsaka ny raha midika inona eo amin'ny fiainanao zany raha latsaka zany inona no hevitra finosony zany eo amin'ny mombanao zany hoe ny ainana foy teo akalivary zany mitondra inona ho anao dia sahanatiaviny vava ladiny ny fitenenana dia ho verivery maina ve na dia hoe ho zavatra tsy misy vidiny tsy misy lanjany amintsika ve zany nahatonga an'izany zanak'Andriamanitra tsika teny maharary kely ray ohatran'ina izy dia efa tsy zakanao efa tsy zaka raha maha olombelona fa neny Jesosy zany dia tsy mba izany kanefa tsy nataony ho anazy tsisy ny ilany Jesosy an'izany fa itsika mianakavy nahatonga an' Jesosy mitondra sy ny zakan'izany fa raha Jesosy rehetra tsy nisy antony ilany izany anjarako ny mieritreritra hoe hitondra inona eo amin'ny fiainako re zany raha lasanambavy mitondra inona le fakatiavana zany ny tenin'i Jesosy hoe mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo zany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatry nareo raha mifankatia zao anefa ianao zao nefa navotan'Andriamanitra ka ny mahalala an'izany fitiavana zany fa piraitapo zao izy rehefa misy zavatra tsy hifanaraha ary misy mahagaga nge ary ny adina piraitapo dia tsy misy afa-tsy ho ady tany resaka lova io amin'ny tribonaly io mahagaga fa misy olona manao eo rehefa nanina le ady aloha zay tany anotrika nga ianao azaka ray lapelina amin'iro nga raha izay iro nga alao avy ihany amalina mandeha ihany ray le anina dia mbola zany ihany tsy azaka ray lapelina amin'izay tany fa tany anotrika io fa zareo raikitra tokoa nefa ny ady tsy zay ndray zavatra amin'ny trano eto samy dada teraka dada sy mamy zay io raha lasaka ray diny anay tsy manaiky an'lahy io dia nakaiza zany le hoe nga tany anotrika nakaiza zay le resaka hoe torainy vilam-bavako ny zavatra lazay ny baba fa hoan'ny olona zay efa mijery an'izany hoe nanao an'izao any naharitra mandraka zay eto amintsika ny mbodiana volamena ohatran'iny fa manetsiny angamba raha volamena peratra kely tsisy alina ohatran'iny ary tongava soany amin'izany tanàna zany fa tena ny lalana hiditra ao an-tanàna mihitsy ny volamena raha laingy zany dia ny baiboly no manay fa ny lalana miditra ao an-tanàna ny volamena raha lasanabavy nametraka fanontaniana tamitry ny anankiray nabavy tao akady to ay mamaky baiboly izy dia asana apokalipsy firy moa le misy an'le hoe ary eny an-daniny roa misy hazo maniry zay mamovo vofiry isam-bolana mba hitanareo amin'ny apokalipsy zany dia lazany eo fanasitranana amin'ny firenena maro mbola tsy tapitra teo nanatona ny anabavy anankiray ory pastera o fa nga moa tompoka any amin'izany tany zany mbola misy marary ny hoe ny ravo no fanasitranana ahoana fa aizy io toerana raha zay nga mbola misy marary amin'izany fotoana zany taitra tsy napoziky ny anabavy edime mihitsy moa le nametraka an'izay fanontaniana zay tsy napoziky hoe ametraka an'izany fanontaniana zany dia tsy azony io laka napalahelo hita fa zavatra tsy azony tsy zavy ny diso moa raha ohatra tezitra tamin'izay fa dia ny valiana le teny tamin'izay ka rehefa mahita an'izay eo ny apokalipsy roapolo hoe iso inona hoe ny an-daniny io ny anakiroa misy azo mamovo isa-pareo ny fanasitranana amin'ny firenena rehetra ka midikany sao dia mba misy keo tsy mahazo an'izany ny resaka zany ohatra ataontsika hoe misy raha lananabavy zao misy clé mato ohatra takony eo akady tomako zao dia misy le eme iny ny anabavy eme izany tsy mahafantatra an'iny hoe misy an'ireny dia iny zao dia iny kanefa raha miorina tsara amin'ny finoana iny dia vovonjy amin'iny izy misy clé miny fa rehefa tonga any amin'andro zao dia mihinana n'ireo ravikazo fanasitranany reky verina eme tsy misy clé amin'izay
zay ny zavatra tiany zavatra tiany olona zay ohatra zao re misy an'ireny aniny reny tsy fantatra efa anany reny de zany ny fiainana zao fa saingy raha mino izy ny famonjena ka voavonjo mino amin'iny zavatra mahazo azy iny de tonga any amin'io tany iny de mihinana ny ravikazo amizay de arakaraky ny hinanany iny mampiverina azy am'zao ny tsy manao an'ity zay fipetraky ny tantara fa ny olona mety ho voavonjy amin'ny poma ny olona mety ho voavonjy amin'ny kima io fa rehefa tonga any amin'ny tany iny izy de mihinana ny ravikazo io a de verina normal tsy hitanao zay ny tiany teninao ava fa izy ho voavonjy amin'ny koleman'io izy ho voavonjy amin'ny zavatra misy zavatra tsy tomombana amin'ny tena io fa saingy tonga am'izay andro zay a de ihinana ny ravikazo anany io de verina olona normal tsy misy kolema zay le ho fipetraky ny tantara zavatra tsy takatry ny saina le raha lasy anababo zao zavatra efa ketrehna raha izay no azo zay moa le fiteny eto zao zavatra ketrehiny zao Andriamanitra ho antsika ho an'ny olona mino an'izany ho amin'ny olona tena misaintsainy fa ato anatin'ny baiboly eny eky zany lazay hoe saintsaino andro amanalina ny fahagagana atao saintsaino andro amanalina fa tena zavatra sahala amin'ny hoe tsy tsapanao a zany zavatra eto ambonin'ny tany zany tahaka ny tsy nahatsapany Stefana zany torabato natao zany satria nivaravarany lanitra hitany amin'ny sokoly de Jesosy ony efa hitany manatsotra tarany eo vakio tsara fa lava dia lava io vaky teny io ary mampalahelo satria mba nanao toroteny fialantsiny izy zany mba fierovany tena hoe tsy amina arakaraky ny toroteny natao nefa nahatonga zareo nanety tadiny de tarika azy nakany ivelany de namango ny torabato ny apôstôly Paoly io koa isany mba nandray anjara sady mpitandamby izy nandray anjara tamin'ny torabato zany ny tantarany raha lasana mbavy mahafinaritra loatra ary raha mijery an'izany de ohatrany tsy kivo tsy ketraka raha mijery an'izany tantara re be de be moa ny tantara tsy zany ihany fa betsaka ny zavatra tantaraina koa raha izany ho any diniana dia maivana ny fahoriana eto araka le teny teo hoe ny fahorianay maivana raha mijery ny tsy hita zay fa raha ny hita aloha mijerenao de ny hita fa rehefa mijery ny tsy hita de tena zava-dehibe fa anjara tsika raha lasy alamba fa tsy fantatra fa izay ndray amolo no azonay mivady ny entina teto tamin'ity sabata androany ity fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga koa raha mbola tsy tonga Jesosy fa mbola mitoy ny tantarany tany de mino aho fa mbola isy andro indray zay ho tendrena ka mbola eo eto indray tsika mianakavo raha mbola tsy tonga ny fahataperan'izao tontolo zao fa de raha sanatria moa tonga de maro zay efa na de betsaka de mba efa karaha nisy teny zato ve nambara teo de tsy mba isy 20 tadidy ve mba hoe mba misy atserovana en'le rangahy iny rehefa nasalambe ka rehefa sanatria moa ka tonga Jesosy ka toa tapitra ny tantarany tany de any ny fampiarahaba tonga soko inao zay ny zava-dehibe any ny fampiarahaba tonga soko fa dia satria misy tsy tadidiko sika raha manana ny hiririnina za fa tany amin'ny fiangonana tany amin'ny adventiste na ianoko an'izay izy reka tsy haiko na misy an'izany koa ny firahanatsika re hoe ifankahita ifaly toy ny zaza asa na misy an'izany koa ny atsika na ahoana fa tsy fantatra fa misy an'izay tany amin'ny firahana tany amin'ny adventiste koa tsika menakabo mifankahita hoe isy apaliana ohatran'izany ve re olona hoe tonga soa any amin'ny tany nampanantenainy fa de samy io tonga soa any amin'ny tany nampanantenainy fa Andriamanitra ny fiadanana ne iombatsika satriany atao hoe iresaka eto mbola manana zavatra be de be tokony ho resahatra kanefa ity raha nisy ny fotoana nanomboana tsy maintsy misy ny fotoana hatanterahana raha nisy ny fotoana naitombohan'ny fionana tsy maintsy misy ny fotoana hitsarahana ity ka dia mizarain'Andriamanitra samy manana ny tokantranony tsirairay avy kanefa de izao sika mianakavo mifampivavaka mandrakariva zay de mivavaka ho an'izao fiangonana vavaka satria io fiangonana io manko no vadin'ny Kristy io fiangonana io tsika mianakavy nefa ny fiangonana lazaina fa tsy hoe ty rindriny ty akory fa fikambanan'ny olona mino zany natao hoe fiangonana zay fiombonan'ny olona mino zay no atao hoe fiangonana ary reo fikambanan'ny olona mino reo no lazain'ny Kristy Korintiana 2 toko 2:12 Korintiana 2 toko 2:12
dia izao no tiany lazain'ny apôstôly paoly korintianina faharoa toko faharaiky ambin'ny folo dia ny andinin'ny faharoa misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasary-piaro araka an'Andriamanitra no mahasary-piaro aminareo fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotra tahaka ny virginy madio ho an'ny Kristy any io teny io fofombadiny Kristy tika atolotra tahaka ny vavy madio ka amin'ny mahafofombadiny atsika zany a dia itsika ho avy le fotoana zao zany tsika fianseny zao aloha fa ho avy ny anankiray a zay afakarana atsika am'izay hifankahita tava ny mpamonjy sy mivonjena hifankahita tava ny voavitra sy ny mpanavitra am'izay fotoana zay zavatra ho avy zany iteny fahasary-piaro araka an'Andriamanitra no mahasary-piaro ao aminareo fa atolotra ho fofombadiny lehilahy ray tsy iza fa Kristy io lehilahy ray ary tsika na zay fofombadiny Kristy am'izay fotoana zay le fiona ny fitsenana azy eny amin'ny abakabaky ny lanitra zany a io le eo fotoana ny fampakaram-bady zany hoe fotoana lehibe iona ny mpampakatra sy ny ampakarina zany a io fotoana io ka anjara tsika ny tsy miboriko tsy haitsika nefa zany fa itsika mora miboriko tsika malemy tsika mora taitra tsika mora matahotra fa le mietehitra amin'ny Kristy mba ho azon'ny tanam-pitiavan'ny Kristy zany a ny tena tanjona kendreny ka indreo tsika mianakavy fa dia ho farana tsika amin'ny fotoana raha lasanambavy a ko dia Andriamanitra manaka rehefahasoavana faraka zany lazaiko zany hoe raha olona tsongeny amin'ny raha onylanitra Jesosy fa mbola mitoy ny tantarany tany a za raha lasanambavy miny fa mety mbola hanana anjara akaty a na dia betsaka izy reo amin'ny raha ananay satria betsaka indraindray zao any ambonga marina ny raha ananay dia indraindray any am'izany amboloto zany efa nany raha ananay ny any apary moa dia efa matetitetika ny any Androjony any ery homamo ny isaorana an'Andriamanitra fa tsy mampakany fa dia raha mandreny maramila be izy le général Berry miala ho atsaiky foana koa ny anarany raha Tefason iny no mpakany amin'ny raha lazony any miarina rivo iny mpakany fa reo rehetrarehetra reo zany dia mitetitety an'ireo ka raha mbola tsy tonga Jesosy dia mino amin'ny saiko sy mitoko rehetra aho a fa mbola isy fotoana fotoana ionana ko dia samita in'Andriamanitra ny any angaviko dia aza adininy mba mifampivavaka io dia tena aza mba adininy mifampivavaka fa tsisy zavatra tsy vitany vavaka fito amby efapolo averintsika le tompo Andriamanitra ndrenanahary a ary dia zay ano anakatona antsika n'izao fotoana izao